atombonao aminareo indray ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Taranaka voafora fo, taranaka voatahy. Taranaka voafora fo, taranaka voatahy. Zany no misongadina indray amin'ny nofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko fa 30:1 hatramin'ny 9. Taranaka voafora fo, taranaka voatahy. Ety am-piandohana ry avako malala dia efa fantatsika hatramin'izay fa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny famonjena ny ankohonana. Raha tiantsika dia azo atao mihitsy hoe sitrakizy Andriamanitra mihitsy mba ny ankohonana manontolo no mandray sy misitraka ny famonjena. Ao anatin'ny ankohonana no varavarana handraisana ny famonjen'Andriamanitra. Eto ary dia hitantsika fa miantso ny ankohonana, miantso ny taranak'Andriamanitra hiverina amin'ny fanekeny, miantso ny taranak'Andriamanitra, zany hoe ny taranaka mifandimby, enao sy ny zanakao sy ny zafinao sy ny zafiafinao hatramin'ny taranaka mifandimby, mba hiditra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, iombona amin'ilay faneken'Andriamanitra. Zay no mahatonga an'Andriamanitra miantso eo amin'ny 9 manao hoe dia ho foran'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao sy ny fon'ny taranakao, hitiavanao amin'ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra mba ho velona ianao. Raha mamaky ity nofinaina ity sy ny tontolo manodidina azy isika dia hitantsika fa na teo aza ny fitahian'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egipta dia mbola fatra-piodina tamin'Andriamanitra ihany izy ireo, mbola nanompo andriaman-kafa ihany izy ireo. Ary izany fanompon'ny taranak'andriaman-kafa izany no mahatonga an'Andriamanitra nanafay azy ireo. Eny, nisy mihitsy aza ny haran'ny ozona. Araka izay voalaza eo hoe rehefa tonga aminao izany zavatra rehetra izany dia ny fitahiana sy ny famonjonana satria nanompo andriaman-kafa izy ireo. Afaka vakintsika ao amin'ny toko 7:20 zany. Dia antsoina izy ireo mba hamora ny fo, araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fonareo no triary, mba sy ny hoe ny fonareo no firay eo anatrehan'Andriamanitra, mba hahatonga azy ireo hiverina amin'ny fitahian'Andriamanitra indray. Raha toa manko ka miverina amin'ilay fanekena, miditra amin'ny teny fikasana ka isan'ny vahoaka an'Andriamanitra ireto vahoaka ireto, dia ambaran'ity nofinaina ity fa miandry azy ny teny fikasana, miandry azy ny fitahian'Andriamanitra. Afaka tanisaintsika vitsivitsy zany fitahian'Andriamanitra miandry ireo vahoaka ireo izany raha manaiky hiverina amin'ny Jehovah izy. Arak'izay voalaza ohatra, toy an'ny nofinainantsika io zany, eo amin'ny 7 dia voalaza fa Andriamanitra no hiaro ireo vahoaka na ireo taranaka ireo. Eo amin'ny 9 dia ambara fa hiaino azy Andriamanitra. Eo amin'ny 7 dia hisy fitahiana mananambiampy hirotsaka aminy. Zany hoe ny andrasan'Andriamanitra dia ny hahatonga ny olony hiverina amin'izy Andriamanitra, hiditra amin'ny teny fikasana, hamora ny fony ka hanana fomba fisainana vaovao, hanana fomba fijery vaovao, hahatonga an'Andriamanitra
anome fiainana vaovao azy ireo. Ry havako malala ho ny tompo, forao ary ny fonao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra. Atao izay hanekenao an' Jesosy fa izy no tompo sy mpamonjy ny fiainana. Zava-dehibe eo amin'ny taranaka rehetra manompo an'Andriamanitra. Asa raha tsarontsika fa vao nanomboka ny toro filazantsara tamin'izao tontolo izao Jesosy Kristy, dia tao anatina ankohonana no niasany voalohany, satria fantso-pamonjena ho an'ny zanak'olombelona ny ankohonana. Ny ankohonana koa ry havako, ny taranako koa, ataovy izay hahatonga azy ho taranaka mino an'Andriamanitra. Adidin'ny ray aman-dreny ny mahatonga ny taranany ino an'Andriamanitra. Tsy afaka miala eo anatrehan'Andriamanitra ny ray aman-dreny ka hiteny fotsiny manao hoe efa lehibe izy ka zay tiany manana ny safidiny izy. Tsy ary havako. Adidin'ny ray aman-dreny manao amin'ny fomba rehetra ahatonga ny zanany hino an'Andriamanitra. Jereo no nataon'ny Josoara ny teny hoe izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Jereo ilay teny fikasana misokatra tao amin'ilay tokantranon'ilay mpiandry tranomaizina fa izay. Raha nitenenana tamin'ny manao hoe mino an'i Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ry havako malala, taranaka voaforafo mino an'Andriamanitra, taranaka voatahy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho aminao sy ny taranako kosa ny fitahian'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra rainay, ilay Andriamanitra izay vonina mandrakariva hanokatra ny varavaran'ny fitahiana sy ny famonjena ho anay. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'i Jesosy izay efa tonga nanatanteraka izany famonjena izany ho anay. Ary rehetra izay maneho ny fahavononanay, hitondra ny tenanay eo anatrehanao, hitondra ny zanakay, hitondra ny zafinay sy ny taranakay mifandimby. Eny tsaronay ny vinan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, fa ho amin'izany no hatanterahana fa amin'ny taona 810 dia mbola ho firenena kristianina i Madagasikara. Ianao Andriamanitra hatanteraka ny vinan'ny fiangonana, ampihelo mandrakariva ny filazantsara, ampijoro ireo mpanomponao maro, ary hatonga anay hahery amin'ny fitoriana. Dia mivavaka izahay ho amin'ny fitoriana filazantsara rehetra, ho amin'ny tafika masina rehetra izay atao, ho an'ireo mpanomponao izay misehatra ao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay fanahy masina mpanazava sy mpitaridalana, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.